Anisany mampiavaka ny Commune de Talata Volonondry ny tongolo gasy, ny landy, ny saosisy, ny kobany. Fa misy kosa ny tena zava-dehibe mampiavaka ny commune, izay antony ity horonan-tsary ity. Avelantsika ny ben'ny tanàna ilazy izany. Mahasamihafa ny Commune Talata Volonondry ihany koa eo amin'le serasera amin'ny olona, fifandraisana amin'ny olona ary ny fampandraisana anjara ny herivelona rehetra atao anatin'ny Commune Talata Volonondry, ny fikambanana, ny zanakapelezana, ny orinasa, zay rehetra afaka mety hoe mitondra fampandrosoana ho an'ny commune dia raha ny commune miara-miasa avokoa. 17 kilometatra avaratra Antananarivo no misy ny commune rurale ny Talata Volonondry ao amin'ny district Avaradrano, faritra Analamanga. Miisa 20 no vokotany ao anatiny ary mahery ny 920 ny mponina ao aminy, izay ahitana vehivavy 720 ary lehilahy 720. Tany aloha noho tsy fahampin'ny finiavana dia tsy nahitana foto-drafitrasa firy teo amin'ny commune. Ny fananganana ny drafitrasa fampandrosoana ny commune tamin'ny taona 3 dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny mponina sy ny commune. Vera foto mandidy verbebeko Niova ny toe-tsain'ny mponina satria hatrizay 30 taona natoritory vita somatsara amin'ny PCD dia mahafantatra ny olona hoe itsy ny lalana izorana zany ahafahana mitondra fandrosoana araka ny anarany atety amin'ny fokotany. Nanangana koa zay le fikambanana anankiray izay iara-iasa aminay dia ny fikambanan'ny tera Commune Talata Volonondry na ny FTKTV dia ny fahavitan'ny Plan Communal de Développement dia nahitanay mpamatsy vola izay anatanteraka nireo foto-drafitrasa izay ny volavolaina tao anatin'ny Plan Communal de Développement. Taoriana ny fananganana ny PCD ary dia ireto avy ireo foto-drafitrasa nipetraka tao amin'ny commune: ny poste avancé en gendarmerie, EPP telo, ny fanitarana ny CEG, ny bloc sanitaire CEG, lalana ary ny fampidirana rano fisotro madio teo amin'ireny vohatry ny commune sy ireo fokotany manodidina. Ankoatr'ireo dia nitondra fanavozana lehibe teo amin'ny fandehan'ny asa teo amin'ny commune ny fametrahana ny PCD toy ny teo amin'ny fomba fiasa, ny etra miditra ary ny Fiaraha-Miombon'Antoka Marolafy. Ny fanavozana ny fomba fiasa. Manome ohatra zany hoe raha manao kopia ny olona ito aminay tsy mba mialina andro fa ndray andro dia vita. Matoa ianao zany milatsaka be ny tanàna dia vonona hanompo ny vahoaka. Zay le fanompoana vahoaka zay tsy dia mila ora hoe amin'izao na amin'izao fa rehefa ilain'ny vahoaka ianao na amin'ny fotoaninna na amin'ny fotoaninna dia tokony anao zay asa tokony atao. Politikanay ao anatin'ny Commune Talata Volonondry dia miaina amin'ny fitsitsina. Zay fitsitsina zay dia miezaka zany zay hanana ny hoentimanana rehetra azahoana manatanteraka ny asa tiaka atao rehetra. Ka na dia zay ao anatin'ny commune aza zany dia efa ialanay le hoe mandeha manafika any amin'ny hafa mandany vola raha manao fampitombona ara-tsoratra na sahala zany amin'ny taratasy. Fa dia miezaka zay anananay photocopieur, miezaka zay manana ordinateur ary dia miezaka ihany koa nefa zay avatam-badika manao fampidiram-bola mba amin'ny lafiny rehetra koa ampitombony ambainday ny azahoanay manampy zay hoe fokotany vonona hetsika amin'ny fampandrosoana rehetra. Ny fanavozana ny etra miditra. Tena mampidi-bola ho an'ny commune tokoa ny etra, toy ny eo amin'ny ristourna zao dia amin'ny vary, kitay, charbon, tongolo. Dia fanampon'izay ticket de marché amin'ny andro tsena dia ny abatage eo amin'ny abattoir sy ny poinçonnage. Raha ny karazan-ketra dia ao ihany koa ny taxe professionnel, ny etran-tany, ny etra-trano sy ireo droit izay alaina amin'ny fivezivezen'ny omby izay zava-dehibe tokoa ho an'ny commune.
raha tia avaradrano fotsiny ohatra na amin'ny région Analamanga mihitsy ary dia anisan'ireo tsenanombo lehibe zay ary anisan'ny fitaratra ho an'ny manodidina satria tena manomboka efa maty paika zany ny organisation fandaminanay anatin'ny tsenanombo io. Passeport ohatra 3,000 ariary ny omby ray ary mifampivarotana 2,000 ariary dia ao anatin'izay zany dia manodididina ny omby any 30 sy 70 isan-kerinandro ny omby lafy eto amin'ny tsenanombonay zany. Dia raha ao anatin'ny herinandro zay raha mpitombona 4 zay ao anatin'ny ray volana dia misimisy ihany ny vola ampidirin'ny tsenanombo io zay anisan'ny tena loharam-bola lehibe ho an'ny commune Talata Volonondry. Inona ary ny ezaka ataon'ny commune mba ampitomboana ny etra miditra? Nametraka percepteur isa-poko tany zahay. Dia moramora ho an'ny commune zany manangona an'le etra sady tsy manahirana vahoaka le anatina tian'ny commune fa tonga dia efa eo toerana ihany. Tsy hoe laha ato ato zany zay dia anao fanentanana an'ireo olona amin'ny peta-drindrina sy ny banderole zany mba ampirisika an'ireo olona andohan'le etra zany. Nisy ireo mpitrandraka vato zay azo lazaina hoe mbola tsy ara-dalàna tamin'ny fotoan'androny fa izay teto amin'ny commune zany nanampy andry zareo mba tonga n'ilay fitrandrahana ho ara-dalàna nanampy azy ara-taratasy ary amin'izao fotoan'izao dia anisany mampiditra vola eto amin'ny commune Talata Volonondry ny fitrandrahana vato misy ato anivon'ny commune. Ny Fiaraha-Miombon'Antoka Marolafy. Mampiavaka ny commune ny fitadiavana lalana azahoana mpiara-miasa sy mpamatsy vola amin'ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana. Ahoana no fomba nahatongavany tamin'izany? Eo aloha zany ny dynamisme faharoa manaraka an'izany ihany koa lay takta amin'ny olona tsirairay avy zany dia miezaka amin'ny be ny tanàna zany mba hanatona ny olona rehetrarehetra indrindra fa ireo orinasa misy eto an-toerana zany satria ireo zany na anisan'ny hoe partenaire ny commune voalohany satria indraindray ireny olona ireny no afaka anampy anao amin'izay fotodrafitrasa heverina ho tanterahana ao anatin'ny commune. Mizara roa io Fiaraha-Miombon'Antoka Marolafy io. Ny voalohany dia ny fiara-miasa amin'ny vahoaka. Ohatra ny tetika asa fer izay fanamboaran-dalana mirefy 3 kilometatra sasany manelanelana ny fokotanina Avaratsena sy Ambolo izay nazahoana famatsim-bola mitetina 70 tapitrisa ariary ka ny fandraisana anjaran'ny fokon'olona dia 7 tapitrisa ariary. Ankoatry ny asa vatana izay nataon'ny fokon'olona, ahoana ny fomba nanangonana n'izany vola izany? Nitady lalana tokoa tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana izay natao dia fitadiavam-bola moa zany tamin'ny destiné nanao zay cotisation 5 000 arivo zany isaky ny 12 taona isaky mifidy dia nampazotanay lizy fanasoavana ny lalana zany lalana etỳ tanàna zany no atao. Ataoko moa ny commune izay miara-miasa akaiky aminay fokotany dia tsy adino koa moa zany ny chef de région izay nandray an-tanana sy nanampy anay bebe koa tamin'izany fanatanterahana zany vola mazefatra anjaranay fokotany amin'ny fanatanterahana ny lalana zany. Ny faharoa dia ny fiara-miasa amin'ny fikambanana, ny faritany, ny faritra sy ireo tsy miakina. Ny fikambanana avotra dia miara-miasa amin'ny commune sy ny programa saha. Ny association avotra zany dia fikambanam-behivavy eto Talata Volonondry. Dia mba ahafahanay miady afahatrana dia midodidody zay makany amin'ny commune, miara-miasa amin'ny commune foana zay maka hevitra, maka toro-hevitra. Dia farany teo zao zay nasain'ny commune nakany amin'ny programa saha. Dia rehefa tany zany zay dia nahazo fanampiana formation ana broderie, hanampiana zany fidiram-bolanay amin'ny fiompiana sy ny fambolena. Dia mbola mitombo koa misy hetsika ataonay isan-karazany zany ny amin'ny fermata. Dia teo koa zany zay efa manomba koa manany anao salama dia ato zay ho any Mazanganao fampirantiana. Ny ONG fiavotra dia miara-miasa amin'ny commune sy mpanampy avy any ivelany. Ny fiaraha-miasan'ny ONG fiavotra zany amin'ny commune Talata Volonondry dia mamatsy ny kantina scolaire eto amin'ny CEG Anambodrabiby. Mahakoatra izay koa dia mampianatra informatika amin'ny mpianatra ahafahany miatrika ny taona 2023.
L'ordinateur na informatique. Dia ankoatran'izay koa dia misy ny laboratoire de science izay anarany ankizy di physique sy chimie zany eto anivon'ny sekoly. Eo ihany koa ny famatsiana ny bibliothèque scolaire izay ahafahan'ny ankizy manovo fahalalana. Ankoatran'izany dia tamin'ny fananganana ny trano lehibe misy rihana io dia nandray anjara ihany koa ny ONG Fiavitra. Nanao an'io zaridaina iny ankizy mba hoentina mampahafantatra ny olona ny anjara asan'ny zava-maniry malagasy. Ankoatran'izay dia nanofa tany mirefy 2 hektara ihany koa ny ONG Fiavitra izay ahafahana mamatsy ny kantine scolaire satria ny tanjona dia ny fahavitantena ny kantine scolaire eto amin'ny CEG Anambodabiby. Ny fikambanana taratra no mitantana ny rano ao amin'ny commune. Efa ela no tsy nisian'ny rano teto amin'ny commune satria ambony ny misy ny tanàna dia sarotra ny nampiakatra ny rano. Taty aoriana kosa dia nahita hevitra ny commune. Dia nahita mpiara-miasa zany zay hoe hividy ny moteur zany ahafahana mampiakatra ny rano atao amin'ny siny be ny rano, ary dia nanintana ny vahoaka teto zay zany mba hanao ny canal andehanany tuyau mampiakatra rano amin'ny siny be ny rano. Tamin'izany dia nifanaraka ny commune sy ny vahoaka fa hovidim-bola ny rano, ary nangataka ny fikambanana taratra izy hitantana ny rano. Izao no antony. Nieritreritra zay hoe raha privé ny mitantana ny rano io dia mety ho tsaratsara kokoa le fitantanana satria eo le politika ny firenena hoe des engagements de l'État. Vonina zay amin'ny fikarakarana, vonina zay amin'ny fitantanana, vonina zay zany ny anatsara sy anitatra izao rano fisotro madio eto amin'ny fokotanana izao. Ny ezaka ataon'ny association taratra zany zao dia apakatra ny vidin'ny rano raisoa fa miakatra ny vidin-jiro. Izany natao nefa dia tokony mba hozaka ny fahefambidin'ny mponina. Misy koa tanjona ny fantarana ny rano fisotro madio amin'ny tanàna fanolobodirindrina amin'ny fokotany Talata Volonondry. Ny CEG sy FRAM dia miara-miasa amin'ny commune de Montsingen. Rehefa tafiditra teto amin'ny commune ny rano dia nangataka koa ny CEG mba hampiditra rano madio fisotro ara-pahasalamana, ka nangataka tamin'ny Montsingen ka nahazo soamatsara. Ity zany zao ny pompy azo ny ankizy ampiasaina, dia nomeny ihany koa toalety misy dosy, misy WC ary fanasana tanana sy manaraka izany dia ity ny pissoir ho an'ny zazalahy. Ny fikambanana KMFA dia miaraka amin'ny commune, ny faritany, ny faritra Analamanga ary ny BNI Madagasikara. Fambolenan'le voaroy zany sy fiompiana landy, zay zany ny tena ataon'le KMFA. Ka misy zany ny Fiaraha-Miombon'Antoka izay miaraka aminay, dia voalohany indrindra moa zany ny commune rurale Talata Volonondry izay namatsy fitaovana toy ny angady sase zany izay nanaovana ny zanaka voaroy azo. Teo koa ny faritanina Antananarivo izay namatsy anay tamin'ny resaka zanakazo zany, dia manarak'izay ny Région Analamanga dia namatsy anay zany ny rano entina andrana le voaroy. Dia namatsy volanay moa zany eo amin'ny resaka fanaovana entretien sy nanamboarana an'izao trano zao zany. Nisy ihany koa moa zany fitaovana toy ny fiompiana landy ireo dia BNI koa zany mbola namatsy volanay tamin'izany. Ny BNI Madagasikara sy ny commune, faritany ary ny faritra. Ny natonga ny BNI Madagasikara miasa miaraka amin'ny Talata Volonondry dia satria faritra mamokatra ary mimpono amin'ny koa zany dia miezaka izay ampivoatra anazy. Dia hitanay io zany fa ny ben'ny tanàna ny Talata Volonondry zany dia olona mavitrika ary te ampivoatra ny tanàna eo aminy zany. Lazaina hoe anaty politika ny fampandroana maro io zavatra io zany dia ny fambolena voaroy azo izay misy 10 alina nataonay araka tamin'ny mponina. Ary manampy koa zay ny BN commune amin'ny fitaovana machine zany na machine à écrire logistique na photocopieur. Ny faritra sy ny commune. Ny anjaran'ny
région zany amin'ny niveau commune dia manampy ara-teknika eny mety ara-bola ary fitadiavana no Fiaraha-Miombon'Antoka amin'ny fampandrosoana mirindra ny commune ato anatin'ny faritra Analamanga. Antony anankitelo no natonga ny faritra Analamanga zany niara-niasa tamin'ny commune Talata Volonondry. Ny voalohany dia ny fisian'ilay voly voariazo. Ny faharoa dia maro ireo sehatra zay Fiaraha-Miombon'Antoka zay efa miara-miasa amin'ny commune Talata Volonondry zay mila rindra, ary ny fahatelo dia le hoe efa miroso amin'izay any amin'le sehatra afaka mandrefy ny fitombony arikarina isam-baravarana ny commune Talata Volonondry. Mety ho tonga hatraiza ny fanohanany faritra ny commune iray izay nahafeny ny fepetra takiny. Misy ilay sehatra asa momba n'le hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ny PNUD, ilay famoronana asa sy fampitomboana ny arikarina na hoe emploi revenu, dia na tsy tafiditra ary tao anatin'ny commune tokony iasan'io sehatra asa io ny commune Talata Volonondry dia niangavy sy naniery ny programme PNUD zay mba apiditra ny commune Talata Volonondry satria no fisian'le resaka fambolena mûrier ary tao anatin'ny lenim-bolana fotsiny dia mitombo avroeny ny vola miditra tamin'ny tatsaha. Ny fikambanana FTKTV sy ny commune. Ny FTKTV moa zany dia fikambanana anankiray izay vondronany ireo zanaka am-pielezana teknisianina aloha voalohany indrindra any am-pielezana any, ary faharoa manaraka an'izany ihany koa iry zareo no nanampy anay nitady mpamatsy vola na nitady ihany koa hevitra ahafahana mampandroso an'ity commune ity, ary ny tena zava-dehibe ny entiny koa zany dia manao fitadiavam-bola ny FTKTV hanampiana ny commune amin'izay fototrafitrasa tsy nazahoana famatsim-bola. Tamin'ny février 2001 dia niantso ireo mba cadre zany ao amin'ny na zanaka am-pielezana zany na ao amin'le toerana maire zay président d'honneur amin'izao fotoana zao mba hanampy azy eritreritra ahoana mba afampandrosoana nyty commune Talata Volonondry ity. Nanampy betsaka ny FTKTV tamin'ny fampidirana ny rano fisotro madio tao amin'ny commune, fa indrindra tamin'ny fanaovana ny poste avancé ny gendarmerie. Tamin'izany dia nihetsiketsika daholo na ny barao na ny zanaka am-pielezana. Ny président ny fokotany rehetra 20 teto amin'ny commune dia nampandraisina ny raikitra. Eto moa zany natao fokotany kely faritra, fotoana foy izay napiditra rano fisotro madio izy. Ary taorianan'izay dia manana etaetandray zareo mampiditra herinaratra ho amin'le fampandrosoana. Mivory eto zany an'io ilay fokotany voakasika ilay fampidirana jiro izay midinika no ety manana ny fandraisana anjara. Misy tamin'ilay sosokevitra nomena tamin'ny fivoriana tamin'ny farany teo tamin'ny heriny raha tsy diso dia hoe andaontsika anao fitadiavam-bola aloha fa tokony anaovantsika atsangatanana le izy hoe eketsika ve le fanaovana le déjeuner concert sy le soupe dia zay tsika vao miroso amin'ny adihevitra manaraka indray sao dia mbola misy sosokevitra hafa. Madama makanesa ty eritreretiko le hoe no déjeuner any Antananarivo dia raha ohatra zany lavitra ny Antananarivo mandeha mbola misy frais dia rehefa makao amin'le toerana dia mbola vidy jus dia nieritreretiko hoe raha 75 le be eritreretintsika 75 000 maninona raha mandoa 50 000 dia vita ny anjarako zay zany a nieritreritro mariana aloha fa antsika ty ambanivohitra dia sahirana raha amin'izay lafa ny vola zay dia ho zarana roa zany lay fitadiavam-bola atao. Izy zany fitadiavam-bola ikendrena ny zanaka am-pielezantsika avy any Antananarivo. Izy zany fihetsiketsehana ho ataon'ny association ato anatin'ny 3 volana. Misy ny opération soupe dia misy ndraiky io ny déjeuner concert na déjeuner mota dia entiny eto anatrehetsika FTKTV zany zay zavatra zay oentinay nataterahana n'le fanampianan'le vola eo am-pelatanana satria zay fokotany telo zao dia mba efa nahangony eo amin'ny 12 millions eo angamba. Dia misy ko malala-tanana Vandilambato moa efa mba nanome ihany koa 50 millions. Ny soa zany mampiadana dia
rehefa mba vita zany ny an'ny reto fokotany reto zay fa mba mirosondray tsika aminany Talata Volonondry zay angamba le zavatra zany hoe tsy fanotona le izy na de atao aza hoe efa nieritreretina aloha teo nivoantsika FTK TV fa le hôpitaly no anaovantsika fietsiketsehana sy efa anomanantsika zay zavatra tokony atao. Ny fanohanana le association tambatra zany dia tsara ho atsotsika angamba amin'ny fivoriana manaraka ny mpikambana rehetrarehetra dia ao anatin'izany zany le président fokotany 20 satria ahafahantsika mba miezaka be deaibe amin'ny fanampiana n'le association tambatra io zany amin'ny fanankanam-bola sotra tompona. Inona ary no nahatonga ny zanakam-pielezan'ny Talata Volonondry tsy nikely soroka tamin'ny fanampiana ny commune ny Aviny? Ny anay no ohatra velona dia fanananay manan-karena olona zay. Manan-karena olona manana traikefa reo vatona sondrotro ny tany zay tsy ny amboadidy fa tonga dia nakamano sy ny tia tany rasany dia mampandroso tanteraka amin'ny fo tokoa amin'ny fitiavana tsy nahihatra tsy ny mafitanana fa dia hoe tia ny fahaizako tia ny traikefako atolotro amin'ny tany rasa zay ny aviako. Rehefa ohatra zany reo vatona sondrotro ny tany eo amin'ny toerana anankiray mahatsiaro tena hoe te hitovy amin'ny hafa dia tsy miandry azy eo ataon'ny fanjakana rery fa dia anjarany mihetsiketsika manao zay ampandroso sy ampahatsara ny tanànany. Amafisiko ihany fa na iza mitondra eo amin'ny commune dia tsy rava akory ny FTK TV fa mitohy foana satria fahatserovatena no hatongavana eto. Ny maire rery tsy afaka anao zavatra ampandroso irery ny commune fa tsy maintsy ampiny fokon'olona ny olona rehetrarehetra mihitsy izy amin'izay zavatra atao satria nandray ohatra hoe mila karavasina ny olona zay va tena mavita zavatra ka tsy araky ny bentanana rery zany zavatra zany ka eo zany ny tena hitako hoe tokony ampiana. Hitantsika amin'ireo karazana fotodrafitrasa samihafa ao amin'ny commune ary fa mitana toerana lehibe ny Fiaraha-Miombon'Antoka Marolafy ary ny Fiaraha-Miombon'Antoka Marolafy no antoky ny fandrosoan'ny commune. Ny zavatra tsapa zany dia miroso any amin'ny fizakantena arabola tsikelikely ny commune Talata Volonondry noho ireo fiaraha-miasa tamin'ireo communauté de base ny région faritany ny mpamatsy vola ny fahatsaran'ny fidiraketra satria afaka nanankarama mpampianatra zay any amin'ireny sekolim-panjakana ireny izay mbola tsy nisy mpampianatra avy amin'ny fanjakana.